Salama, salama. Salama daholo tsika eo. Miandry izy tsika dia manomboka. Anakory aby tsika eo. Salama e, salama avokoa. Any andro Iram-Barijonina zany. Tsy haiko ny tonony. Anontaniana amin'ny mahery no tena mahay azy. Akory aby tsika. Akory ny fahasalamana, elaela zay. Manontany tena mihitsy nareo fa inona ny zavatra mitranga, to maninona le reny to mangina. Bon, misy valiny taolana ny rehetrarehetra zany, malakilaky nareo manaova partage maromaro ary mamelà aloha hisotro an'ity boisson préféré ty fa misy olona zany mahitanako manao tiktok teo de jabena menamena ny masoko azy ohatrany vao avy natory manko, avy nakadoso zany sy ny karazany. Rehefa toazo be hono za makafoka be. Publicité en champagne. Pardon. J'ai roté, je suis désolé. Hein. Ferdinand Michel là, rovina Mosakike. Niandranao tamin'le ay moa za mikomandy am'le olona zafady. Zafady zalahy. Zafady Ferdinand ndray dia mpanaraka mahafatra-po ary zama boka an-tanàna. Tsy haiko izy io na nosy be izy io na andapa na digo fa izy ndraiky aloha dia zama izy. Bon. Anombokatsika fa nomeravatsika ary miondrika mpanajano anatrehan'ny voninahitrareo manaraka sy ny voninahitrintsika rehetra zay mihaino izao fandaharan'izao en direct na tsy en direct. Marina tokoa fa ity fandaharan'ity dia zafady anakamoana. Ity fandaharan'ity dia maro ny mihaino azy amin'ny ora hoe différé zany hoe tsy mihaino anazy direct fa rehefa vita le fandaharana mba tsy ho hitan'ny sasany izy de zay zareo vao mihaino na indraindray eny ambony tomobile na ao anaty dosy ara ny sasany. Tsy olana amintsika zany ary tsy problema. Lasa aloha iaraban'ny havana ato amin'ny YouTube zafady zao salama daholo trano tsy mahalala fomba mako. Ato amin'ny YouTube dia tsy olana amintsika zany ary tsy mampaninona atsika ny ohatran'izay fa izao mety gaga nareo hoe misy fotoana zany tena mangina tsy vitany hoe miobserve silence ako na hoe mandinika ny zavatra misy sy ny évolution ny zavatra rehetra miseho araky ny fandehany na tsy fandehany eo amin'ny firenena fa misy koa ny fotoana tsy maintsy anginana ahafahana mijery todika aloha na nitodika ivoa na nitodika aty aoriana zany na nitodiky ny ho avy sy ny karazany kanefa ohatran'ny excuse ihany zany ho anahy satria maro ny zavatra tsy maintsy tenenina amin'ny raharaham-pirenena fa ny tena marina dia ny tombo asa isika tsy moramora ny manao an'izany atao hoe reconnaissance internationale zany. Be dia be ny fanomanana ary ho hitanareo fa tsy antokantena ny tenako fa mivoatra ary voatra aingana dia aingana izany reconnaissance internationale zany aoriana kely ao raha ny tena marina. Ny aty amin'ny
ny voan'zay tokony natao zany nataonay avy aty, ataoko hoe nataoko, sy ireo zay nanampy ahako tam'zany asa zany raha nisy, de tsy azo atao ihany koa manadino ny zay mety fanampiana nataon'ny hafa na fanampiana nataon'ny sasany, na ny akama na ny akama zany moa namana zany fa ny akama efa tsy de misy tsony fanofoanako izy iny noho ny antony maro samihafa. Fa raha ny aty aminay zany de ohatran'ny hoe efa vita zany reconnaissance internationale zany, miankina amin'ny fitondram-panjakana malagasy isa ny fandehany, ary ny fivoaran'ny raharaha dia miankina ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy. Misy zavatra moa tokony ho teneniko nefa tsy nahazahoako autorisation dia tsy azoko tenenina zay zavatra niseho omaly ary tena zavatra tena lehibe eo amin'ny tantaran'i Madagasikara, fa aleo ny tompon'andraikitra tam'zany no hiteny azy amin'ny resaka antso tariby sy ny karazany, ny fanaovan'ny olona samy olona enjana omaly zany, ka za tsy afaka, tsy nahazo autorisation dia tsy azoko atao ny mamoaka azy satria tsika tsy maintsy lié-ny tony atao hoe za tsy teny hoe secret d'état satria ohatran'ny mba bezista be koa zany hoe manara secret d'état fa mba aleo mba zavatra hoe confidentiel zany dia mba ohatran'izay le izy. Da ny aty amin'ny niveau antsika zany faly milaza amitsika zany hoe tokony ho afaka fiera ianareo mpanaraka an'ity fandarana ity, ianareo mpanaraka anahy, tokony ho enimboninahandro nareo ary tokony ho faly hoe miasa tsika, atsika rehefa miasa dia mahavita zavatra ary tena mahavita. Zay kosa aloha de tena tsy azo lavina, tena mahavita satria ny olona taretintsika sy ny manaraka atsika ary mihaino ny tenitsika dia mahatsapa hoe tena mety zany, ary hita foana le hoe efa manana an'le traika sy efa ao amin'ny fanaovana ny zavatra, kanika mora ho azy, mora ho an'ny firenena no mahazo tombotsoa ao anatin'le zavatra atao sy ny karazany. Teny tsy lohabody daholo zany teneniko zany satria maro ny zavatra tsy azoko tenenina raha tsy efa mitranga le izy hoe io, ary ny tena olana raha rehefa mitranga le izy de misy olona andeha higesta, andeha hisoratena hoe izy nanao an'io na ohatran'izany, satria tsika tsy afaka miteny mialoha hoe zao le izy, tsy mampanonona zany fa ny zava-dehibe de hoe vita ny zavatra tokony atao, ny adidy sy andraikitra raisina amin'ny firenena, ary indrindrindrindra ka hoe nankinina taminao ka vitanao le izy, zay ny zava-dehibe indrindra, fa ny mpisolokoloky tsy maintsy misy ihany foana amin'ny zavatra atao sy ny zavatra mitranga satria misy karazan'olona zay tena atao hoe matim-boninahitra, ary ny tenenana izy ireny koa de mba azahoany plasy na posta politika eny antsefatsefan-dalana eny sy ny karazany, ary mbola averiko any nefa isika zao tsy dia karazan'le olona le hoe manao zavatra de manao démarche intéressé ka iny andeha hitady posta politika sy ny karazany. Efa nilazaiko nareo tam'zany andro hoe hanampy ny fitondram-panjakana malagasy fa za je viendrai en professionnel. En professionnel c'est-à-dire tsy ho andeha hoe hiara karamana politika ery fa misy honoraire mihitsy ny mission zay atao, fa tsy jerena fotsiny am'izao satria ça se fait tous les jours. Il y a des dépenses inhérentes à des actions précises, à des opérations précises, des entreprises précises, des négociations importantes. Il y a toujours des frais. Dikan'izany tsika tsy hoe mpanan-karena tapitrohatra hoe ahoana ty, fa mba ohatrana ohatran'izay ny vaovao mety teneniko anareo mety hivoaka tsy hoe ny vola zany, volantsika any amin'ny finance
Tam'izany andro. Mety ho tadidinareo le montant fa mety hivoaka de ho hitatsika eo ny fandehany anankiray zay. Matevitevina le izy. Sao miova ny fiainatsika ka mety miteny nareo hoe io koa fa ohatran'izao ohatran'izao ohatran'izao. Tena io le volatsika mibloquena Andriamatoa Mamy Ravatomanga sy Andriamatoa Andry Rajoelina tam'izany andro. Ary voaloha fa tamin'ny andron'Andriamatoa Rajaonarimampianina bloqué tam'izany satria hoe natahorana aho sao candidat de hoe tsy avoaka ny volany lahy ongambola Rajaona tam'izany raha tsy vita ny fifidianana fa sao de milatsaka raha. De hitanareo moa hoe za nilatsaka aiza, reny olona reny nakaiza, de aiza koa ry Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina am'izao fotoana zao. Ianao zany raha vao manao ratsy io e, tena mba teneniko tena anatra ho an'ny hafa zany, tena fakomaly aho nanoratra an'iny hoe anatra. Io zany misy zavatra tena atoroko anareo ty. Ho an'ny rehetrarehetra fa tsy manavaka hoe n'iza, tsy manavaka mihitsy aho. Raha manana madirana ho tetenina ianao. Zay moa fiteny azy. Mba sarati kely bona malilo hoe raha ao ianao. Raha misy zavatra, si vous avez de quoi vous reprocher, minime soit-elle, des choses en question, taiza manenjika olona, manakandra olona, manao toetra tsy zaka aman'olona. Fa io manody io. Tena manody io ary tena eo le karma zany teneninareo hoe karma, non. Andriamanitra mijery ny olony. Tena zay mihitsy izy mijery. Nareo mieritreritra hoe tsy, nareo zany mieritreritra hoe nareo manao an'io zavatra io de ny olombelona no fitahanareo. Fa tena miteny anareo aho fa miterina anareo mihitsy fitahanareo voalohany. Ary ny tena grave de zao, marina fa misy voafitaka ao anatin'izy ny olombelona. Tena anareo fitahanareo an'izy, vous croyez que vous faites. En fait, ianao tsy mahatsiapa akory ahoana re zany hoe atao ambadika ianao manao nefa manenjiky ny ataon'ny hafa. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ny teneniko tamin'ny Mamy Ravatomanga zany par le biais de cette émission à plusieurs reprises. Teneniko tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zany à plusieurs reprises. Andry Rajoelina mba voay ho ary ry Kofany, ry Kamisy, ry Miko, mbola tanorana ireo bandy reo mahatoa reo bandy reo lasa manao volamena sy ny karazany de akaparenareo daholo ny business rehetra. Ary ianao tsy afaka miteny mihitsy ianao. Jereo fa misy an'izany ny émissionko e. Tany amin'ny taona 2021 angamba iny raha tsy diso aho. Na 2023 tsy tadidiko intsony. Nareo anie manao de rehefa nareo manao ve de autorisena. Tsisy asa ao am'le tanàna. Ny olona koa mba te hiasa te hanam-bola ohatra nareo. Gestionareo amy katikata resaky katikata resaky zay mivoaka ny firenena. Ny vahoaka aiza le ankizy ny tsy tany teo ka raha manao nareo ajano ny manenjiky ny hafa. Le juify reo le izy ataovy lalàna itovizan'ny rehetrarehetra de ataovy enjana ny autorisation de samy manao nareo. Tsy ninona zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga sy Andriamatoa Andry Rajoelina fa ny nataony ihany no nataony. Isan-kerinandro farafahakeliny ny olona ray miditra ampigadrano hanody anareo. Ary rehefa tena maty ny nidiny tam'izay fotoana zay de efa
Ozy moa le vadiko hoe: "Ary ianao aza manozon'olo loatra zany. Tena mifono eo anatrehan'Andriamanitra ho an'iny." Zay mihitsy ny teneniko tamin'ny vadiko. Tena mifono eo anatrehan'Andriamanitra ho aho fa raha zany fahatezerako zany sy zany alaheloko zany hoe maty tao am-pigadrana le renin'olona. Zany ny tena farafahoriana indrindra eto ambonin'ny tany teneno e. Raha olona hoe tena mitolo loatran'ny nidony ireny, mitolona ho an'ny olona. Fa maty anie ry Donia tsy namenatra an'ireto artista akory no lasa izy indray sy lelakary am'le olona le goro. Hoe olona tena tia atsika eto Nosy be. Zay ho voamalimaly nefa ny anabavin-drahalahy vonon'le roa maty tao am-pigadrana. Olona aman'alina no nilahatra tao nandevona ny Donia tao Niny tao Nosy be. Hitanao am'zany tsy mena mivadika any amin'ny Malagasy. Anody an'laizany io mahazo an'iny io a. Aza manao an'izany ozy mivadika, tena tezitra amin'iny fa fofona ho ahy. Nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra mihitsy ny tenako hoe tena diso hoe za Jesosy manao an'ireny. Tena diso hoe za. Ary hifonako raha diso aho a. Tena hifonako aho. Tsy moramora anie zany. Misy ny atao hoe maty mahantra. Niady ho an'ny vahoaka ny Nosy be Niny Donia. Efa firy ny olona nitaraina hoe marary io olona io. Mba havoay le olona ho tsabony. Tadidiko aho. Misy olona sy animatera sy ramila voasambotra tao nanao volamena. Potaka zay de tafavoaka. Potaka zay de tafavoaka tao Nosy be. De ahoana ho ahy? Na niratako mihitsy tamin'ny WhatsApp-Andriamatoa Andry Rajoelina. De mba mety ve zany ho ahy? Ianao a mba olo loatra mba mivavaka ihany. De ny zavatra navaliny ahako de zao no navaliny tam'izay tsy izy hono no mitana an'io. Fa iza ho ahy, efa fantatrao ihany ozy. Tenena zany mamy Ravatomanga io. Mesazy tiako ampitaina de zay hoe za tsy miteny hoe aza iandriana ny ratsy a. Tsy miteny an'izany hoe tsy zay le izy. Fa aleo le rehetra aloha ajanona le tsy mety. Zay mety hitan'ny vahoaka. Na mety hitanao tena anao manao azy. Na mety tsy hitanao fa hitan'Andriamanitra. Rehefa mianatra momba ny hoe manao investigation anao amin'ny resaka bien mal acquis. De tena voalohany indrindra tonga de teneninanao de hoe analyseo ny train de vie an'le olona. Inona aby zany na ny hoe ny qualité, ny environnement an'le olona, qualité de vie ao anatin'le non, qualité an'le environnement de vie an'le olona. De voalohany indrindra am'zany aloha ny raha lehilahy zany de ny montre sy ny costard sy ny kiraro sy ny kravaty sy ny solomaso sy ny collet sy ny ino ty izy teo ny collet de ny gourmety. Ny lehilahy moa zany tonga de mihazakazaka any amin'itony le montre de luxe. De tonga de hita foana ny arriviste ao anatin'izay. Itony chemise na costard lafo vidy de tonga de hita foana. Ny vehivavy indray atao amin'ny poketra sy ny kiraro sy ny firavaka.
De tonga de hitanao mihitsy hoe ty le omaly, ity ny androany. Satria ianao zany ao anatin'izany manao hoe investigation na bien malaky zany de tsy maintsy ampianarina anao koa no hoe tony ny produit de luxe ahoana no ahafantarana azy hoe ty faux na ty vrai, de tsy maintsy fantatrao zay. De tonga de hitanao hoe zany poketra zany kosa 6 000 € zany a, zany blouson zany 7 000 € zany a. Zao mahita anao zany hoe tonga de le lahy gasy indray aloha tsy de manana goût loatra le rehetra le manan-karena tampoka zany, fa reo zany ndray tonga de na reo zany tonga de mandeha any amin'ny tonga de fantatra amin'ny montre vidin'reo zany na ohatran'izany tonga de mba tsy hisian'ny alina zany de aleoko tsy miteny satria mety misy olona ho voadona ao anatin'le revy de aleoko tsy miteny. De anao zany mahita hoe niova amin'ny fiainan'le olona. Inona nampiovan'izy? De poste politique. Inona zavatra mety ho azo amin'ny poste politique? Bizona ary vola matevitevina. Zay de izy. C'est inévitable. Ary ny tena loza de zao, zay cours élémentaire zay ananany gaz naturel. Ny gaz naturel tonga jereo ty voaroa volana fotsiny, voatelo volana fotsiny, voaheritaona monja. Jereo ny hoe inona ny harena tsy nangon'ny lalatiny. Teneniko anareo zany a, fa vatan'ny lalatina aty andafy ereo, fa tsotra nindrofin'ny olona tao ary. Compte bancaire amin'ny lalatina ve zay tsy efa muselé? Nangataka radazily izy no entsika farany. Ohatrany tsy mihina hoe miadana be izy aty a. Raoldinina. De nahafaty ve reo olona raha ohatra hoe mba hisian'ny pérennité ao anatin'le zavatra atao de nanao tsara. Tsy niditra tamina tentation, tsy nanambanimbany olona, nanakatra olona ane zany lalatiny zany e. Tsy hitanareo ngano nanaovany amin'ny vadiny. Ka entonareo zany miandry anahy hiteny hoe ahoana aloha zany ny hoe ny tany a Maurice, resaka fanirisoa madame la ministre. Tena zao teneniko anareo fantatrareo tsara fa i Zaida, ataoko hoe Zaida satria zay ny tokony ho izy, tsy mifankazo ary matetika izy mamely anahy teo alohaloha teo, c'est-à-dire le à 3 mois de cela moa zany ny à 2 mois de cela, fa taloha tsisy intsony. Za moa tsy mamaly, fa avelako hiteny eo. Ny antony tsy le izy zany le hoe Maurice ohatran'izao, tena teneniko anareo fa manana zavatra be dia be tenenina. Manana be dia be tenenina fa saingy zao, vu le hoe tsy fifankazahoany zay a, tsy fantatra zay ambaran'ny rapitso, mety mifankatia tampoka, tadio fa politika natao eo. Le teneniko hoe za tsy mpanao politika aloha mazava ho azy fa amin'ny politika zany il suffit qu'un paramètre change, tout change. Ray zay. Faharoa, ninonina zavatra lazaiko eto de mety hiainga avy amin'ny hoe tsy fitiavana azy
Dikan'izany zany tsy maintsy asiana farango sosona daoly, de tsy tiako ny hanao zavatra hoe hiteny zavatra nefa tsy crédible l'izy, noho izay antony zay: ianao be fianonana, ianao ara-miady aminy, tongava ty rasa, de aleoko tsy miteny, satria raha misy olona mal placé hiteny indrindra zany momba ny reny zavatra mitrangy reny de izaho no mal placé indrindra. Tsy crédible zany raha miteny an'ireny satria il y aura une partie qui vient du cœur, même si j'essaierai d'être professionnel. Bien sûr, tout est relatif. Fa aleo mangina de am'izay tsisy olana mandeha amy tokony atao andeha ny zavatra rehetra, satria ny tena important koa de zao e. Misy le fitenenina hoe les ennemis de mes ennemis, les ennemis, l'ennemi, si on a un ennemi commun zany e, virtuellement on devient ami. Ary efa tsy indray mandeha ana indreo no niteny hoe mety amiko anie ny zavatra ataony madame la ministre e, mety amiko anie ny zavatra ataony Fanirisoa e, na tsy Fanirisoa raha ny teo de naprisiako mihitsy zay ministra teo hoe enjeu ty, za raha mbola miteny amin'ny Fanirisoa fa aiza ny dossier-ny Andry Rajoelina fotrany Totsimenge e. Zany hoe ny tiako tenena anareo zany hoe tsy voatery olona mety aminao na madia volana ny sainao no manao ny zavatra mety eritreretinao. Mety olona eritreretinao adversaire, za moa tsy mieritreritra azy ho adversaire, raha teo. De amiko ny démarche ataony mety misy maladresse, ça arrive à tout le monde. Fa les démarches mety par rapport amin'ny objectif. Za raha miteny hoe mbola tsy ampy, mbola misy maromaro mandehandeha ao Antananarivo ao, mihezite hoe hiantso azy sa tsy hiantso azy hoe ty ne misy an'ity e, ty misy trondro be, misy trondro be ao Antananarivo ao mandehandeha ao, tsisy malalo nareo. Ka raha ohatra zany nareo zany hiandry hoe tena manana ho tenenina ho aza, zao ao anaty combat-tsika zao, mampagaga anahako an'reto hoe tsary nitaraina tamin'ny andron'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, za aloha tena tsy afeniko, nataony Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga saky nahitany Jakoba mihitsy a. Tena teneniko zany, io zavatra mahazo an'ny Mamy Ravatomanga io no saky nampinaniny anay mbakan'ry Fanirisoa. Remarco, mbola ao ny procès amin'ny demande d'extradition koa e. Efa nisy anie zany hoe tonga ny ahy moa zany tsy tiako le mitabataba amy tantara be dia be, hoe nisy an'zao nisy an'zao. Fa nisy anie zany hoe any amy préfecture ianao tsy mahalala ininona, misy demande d'extradition anao efa nitedavina ianao nandritry ny au moins herintaona, zany nanana titre de séjour régulier tsara, fa mifindra trano aho entre temps de tsy hita amy fanjakana zany ny adresiko. Za ty efa tedavina nandritry ny herintaona, any amy préfecture no interpellé. Tsy moramora anie zany le olona e, ianao amin'io vao avy narary vao avy nididina tamy 2023 zany, non 2021,
Non, plutôt 2022 ka. Tonga de interpellé de tonga de natao audience. Heureusement le procureur olona respecté ny droit humain. Ny trano misy adressinao en bonne et due forme. De contrôle judiciaire no natao. 2 fois par semaine tsy maintsy makany amin'ny police. Makany amin'ny commissariat. Monsieur présenté tia. Mandra-pavita amin'ny fitsarana hoe resy ny fanjakana malagasy. Fa tsy extradable ity olona ity. Fa raha iny ny eken'ny frantsay hoe ny extradena. De tonga de niraisina teo amin'ny aéroport Nivat tonga de any Tsiafa. Na tamin'ny Mora. Io exactement mihitsy. Tonga de nampinanony dralahy. Teneniko anareo hoe manana zavatra be dia be ho tenenina mihitsy a. Amin'ny zavatra miseho. Ka zay le izy. Resaka radiolona, iny kosa je ne vais pas vous décevoir. Ho avy amin'ny angady sy ny arina. Zaho le izy a. Ny zavatra tena tiany radiolona de zao. Ny miady aman'olona. Tena efa niremarkeko io a. Kiady. Ary tsy afenina fa izao. Mahay miady radiolona. À force an'le tamin'ny 2012 sy ny karazan'ireny a. De hitako hoe mahay miady lery. Zao a. Ny toerana azo ilalaovana indrindra de ny amin'io sadeka sy Union africaine. Rehefa tsikopinareo de anontaniana rosy hoe inona ny antony. Azo lalaovana lavitra be io rehefa mahay milalao azy. Sadeka sy ny UA. Mila tsaika efa io. Mila tsaika sy efa. Tsy andro radiolona rery ny mahay milalao an'io tompoko. Tsy andro radiolona rery ny mahay milalao an'io tompoko. Fa na izy ary tamin'izany andro nampilalaovinay. Izy mbola velona. Na izy ary tamin'izany andro nampilalaovinay. Inona zava-nitranga. Ahoana tokoa ny tena fandehana. Tsy andro radiolona rery mahay milalao an'io tompoko. Anjaran'ireo fitondram-panjakana mitady hoe iza no mahay mampilalao ny radiolona ao anatin'ireo izy io. Tsy nomeza nomery Belzika zany tamin'izany androny. Raha tsy nampilalaovina Andriamatoa Andry Rajoelina. Avero. Raha tsy nampilalaovina Andry Rajoelina, tsy nome premier ministre ny Belzika zany, Omer, tamin'ny androny. Fantatra Andriamatoa Omer Belzika. Azafady. Fantatra Andriamatoa Omer Belzika tsara mihitsy. Exactement dans quel contexte, par quel processus et procédure il a été nommé, ou du moins par quelle stratégie. Fatrany tsara. Ary fatrany tsara hoe izy aby ny tao ambadiko zany. Zao a. Lalaovin'ny Andry Rajoelina io terrain sadika io. Satria io sisa ny solution. Araky ny teneniko tery aloha tery hoe hivoatra
Fa miankina amin'ny gouvernemanta malagasy. Aingana. Ny resaka reconnaissance internationale, indrindra indrindra aty amin'ny pays occidentaux. Tafiditra ao anatin'izany Russie. Zany hoe raha aty amin'ny firenena mandroso zany, dia very amin'ny katesisa Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa any amin'ny tany mora lalaovina izy dia milalao. Fa ho ampilalaovintsika koa izy rehefa zay no tediaviny. Fa miankina amin'ny gouvernemanta malagasy hoe ahoana no tokony atao, inona ny revo tokony miainga, satria ny zavatra rehetra tsy vitan'ny resaka hoe eto amin'ity Facebook ity fotsiny manao réseaux sociaux dia mandeha ny revy. Tsy zany io. Misy asa tsy maintsy atao, ary misy zavatra tsy maintsy atao, ahafahana mandamina ny zavatra rehetra, isian'ny harmonie ao anatina akoho anankiray sy zavatra anankiray izay atao. Amiko manokana, tsy problème resaka UA io. C'est un faux problème. Amiko manokana tsy problème sadiko io. C'est un faux problème. Ary d'autant plus tsisy gouvernemanta hitsangana raha tsy gouvernemanta samy sehatra, samy sedra misedra amin'ny mafy. Eny ahitana hoe mahay ty na tsy mahay. Fa ankoatran'izay resabe fotsiny. Ka fomba fiady reny ataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina reny. Fomba fiady reny. Mety tsara mihitsy ny réaction amin'ny gouvernemanta, ny présidence tonga dia nireagir. Mety reny. Ary tonga de manière ferme ohatran'ireny. Ka io mbola itoy io. Tsy any any izy nandeha. Fa maninona moa izy ny tany nandeha fa tsy tamin'ny président ny exécutif amin'izao fotoan'izao? Zay Afrique du Sud. Dia za zany misy rivotsy mipasy aho. Misy zavatra tsy mandeha ao. Dia misy zavatra patsivo kely fa verina tao anatin'ny saiko ilay izy. Marina aloha fa tsy fiteny daholo ny zavatra rehetra amin'ny resaka diplomatie fa tout est une question de formulation ao anatin'le fidinina zany. Za moa nanazava taminareo tamin'ny resaka Ravatomangy io zany hoe misy élément endogène zavatra mitranga ao anatin'ny politika, paramètre endogène zany politika mitranga ao anatin'io resaka mamy Ravatomangy io. Samy niara-niaina an'izany zay tamin'izany andro. Za moa niara-niasa tamina za nanana compte offshore e. Tsy mahamenatra anahy miteny an'izany. Nanana compte offshore tamin'ny Maurice aho. Ny honorerako pays en devise tamin'izany andro zany no napetrako tamin'ny Maurice, tsy afenina fa matevitevina ihany tamin'izany andro zany. Niara-niaina an'izany zay satria hoa tao anatin'ny tolona na dia tsy mifanaraka raha dia nitovy ihany ny tolona hoe reto adaboko. Rehefa nandeha ny enquêten'ny PNF, Parquet national financier,
mandeha fitsarana sy ny karazany dia voalohany indrindra aloha bloqué teo am'le hoe Rony Mercia voatanao tao amin'ny fonja zay témoin principal raha izay solution faharoa zany hita amin'ny PNF de hoe andao saisissevana ny compte ity olona ity Gamamra Vatomanga zany any Maurice anaovana fanadihadiana de eto le lazaiko hoe marina ny tenin'ny Fanehitsoa fa tsy nandainga izy fa le formulation angambany tsy mety tsy angamba fa tsy taton'ny Mauricianina le izy fa marina ny teniny hoe bloqué ny gouvernemanta Mauricianina io requête nataony PNF io tamin'izany fotoana zany ny premier ministre teo dia namandrelahy akaiky tena akaiky mihitsy de bloqué an'le processus na le requête nangatahan'ny PNF tapona zany ny domy ny PNF de au bout d'un an tsy maintsy nanakatona an'le dossier de natao hoe sans suite zany ohatrohatran'izay le izy raha tsy diso aho marina iny resaka iny nisy complicité amin'ny gouvernemanta mauricianina tamin'izany andro mais c'est la manière de le dire peut-être rehefa gasy manko manao zay peut-être zay tsy tia hidrafera izy no maladroite na hoe nisy maladresse diplomatiquement za zao niteny an'izay de nataoko hoe il y avait des failles qui ont été remarquées et observées à l'époque dont je me tairai pour ne point créer de problèmes, pour ne pas créer de malentendus diplomatiques. De tonga de efa kopitony ny olona rehetra hoe ihany zany asin'lery zany ohatran'izay le izy ka le resaka ino izy teo Maurice sy resaka Andry Rajoelina ny Andry Rajoelina dia ny sabotean'ny Madagasikara aloha zany tsy invité any amin'ny Union africaine le 14-15 iny zany tena par tous les moyens ataony fantatry fa miasa amin'iny izy isika moa zany tsy teny hoe io zany misy olona manana traiky asiafa amin'io ka mila mireagir aingana sy maika ny présidence de la république na ny PRRM ao anatin'ny zavatra miseho takan'io satria io ny breskely io zany ny bresina ohatrany hoe lavaka kely ararotin'le ry ka ho asorintsika eny an-tanany io raha sitrakareo mazava ho azy ary aitsika manala an'izany eo an-tanany saotra indrindra veleo mary mandram-peona tsy makafoky zany ny namanareo fa niala tamin'ny torimaso ny andro koa efa manomboka misy température positive zao efa mahatratra 10 misy manontany hoe ahoana ny PMU tena sarotra amiko ny androany sarotraritra mety Epic Kronos zay angamba na hitatsika hoe Epic Kronos na tsy tadidiko moa le 4 taona izy tsy tadidiko fa le mandram-peona tokoa samy tain'Andriamanitra